Nanomboka ny 7 febroary 2024 ny vinavinaigna nanganana ny bazary kely Antsiranana ary folotaogna ty aoriana vao vita izany hoy nambaran'ny ben'ny tanànany Antsiranana Jean-Luc Jovojary. Betsaka ireo lalagna ny lalovagna vao natongavana amin'izao dingana lehibe izao raha ny fagnazavany hatrany. Zao revenu 2026 izy vita io zay maravravo izahay eto tamin'ny tanànana Antsiranana niromboanareo zegny zahay ravravo zahay monsieur le ministre ravravo fa mahafy ny lalana nimboana navitany izy ty mahafy ny raha zakaina nivitany izy ty ararotiko am'izay misaotra izay tokony ndraiky avy amin'ny ministère ny fandiniky eo isaorana avy jiaby zegny fa indrindrandrindra ireo namana miasa amin'ny commune eo zay tsy namosy tsy nagnambelantena navitana asa karaha zegny karaha ty asa mavetibety. Dingana lehibe ho amin'ny fampandrosoana ny lafin'ny ara-toekarena eto Antsiranana ny fahavitany fanavozana tanteraka ny bazary kely izay nitokanana androany faharoapolo ny volana Aogositra 2024 ity. Famatsiam-bola avy tamin'ny Frantsa tamin'ny alalan'ny tetikasa PADEV izay toanany AFD na ny Agence Française de Développement no afahana nagnatanteraka izegny. Toeram-pivarotana manana ny lanjany izy ity izay fototra-vitrasa moderny no vita eto Antsiranana ankehitriny. Fepetra ara-pahasalamagna sy fahadiovagna no hatsaraigny, fiarovagna matanjaka kokoa ary tontolo iainagna milamigny sy mahasarika no hita ao amin'ny bazary keliny Antsiranana ankehitriny. Namba ny teteran'ny Madagasikara ka nitsika ty eto tsisa roeny agny tsisa roeny agny nitsika eto ke misaotra anao manokana ny tegnako monsieur le ministre nyty fitondrany fanavozana ty fanavozana mariny izy ty ka tsy zegny za tsy mikabary teto fazavozana mariny izy ty fô tsisy eky nisakasakana nanamboariny izy ty raha mimpidianako zay nandeha mahitsy zegny fanavozana jery mahay raha manjary ho an'ny vahoaka. Mitondra teny fankasitrahana sy fisaorana ireo tompon'andraikitra ireo mpivarotro amin'ny fahavitany ity toerana ity. Vognony izahay karakara ary faninana amin'ny supermarché eto Antsiranana ho izy ireo. Avony fony karaha toy hoe zegny fisafisafotra mandeha zegny tanareo zao sagnaharina ny parano zay tsy azo raha tsara anareo nagnamboatra karaha akô mitopazana vary fotsy zegny sady nitetra ny ravoravo nandra fagna lehibe eo aminay satria nahazo bazary vaovao zegny tsy bazary eky izy manomboka izo e fa supermarché no azonay eto satria raha tsa milaminy lixy fa tsy bazary misy boatra be eky fa vomoasanareo skoro nagnano concours aminareo zay ke mankasitraka misy miara mankasitraka ministre mankasitraka ny vahoaka jiaby ary mankasitraka zay nikarakara izay nanoma arabola. Mpivarotro fito amby am'zato sy roa arivo no voasoratra agnarana hivarotro ato amin'ny bazary kely Antsiranana zay no avozigny ity. Raha 2,3 sy roa arivo kosa nisan'ny mpivarotro rehetra eto Antsiranana araka ny nambaran'ny tompon'andraikitry ny varotro ao amin'ny commune urbaine de Digo-Serrez. Na izany mbola maro ireo mpivarotro ivelan'ny ty toerana ity. Eo ampagnatanteragna ny fandaminana mifandraika amin'izany ny tompon'andraikitra mba ahafahany rehetra mahazo ny tombotsoa. Ankoatra ny fitokanana ny tsenan'ny bazary kely Antsiranana dia vahoaka zato avy amin'ny commune urbaine de Digo-Serrez, commune rurale Antanamtarana ary ny commune rurale Antsalaka no nisitraka karatany. Nandritra ny fandalovan'ny ministry ny fagnajaregnan'ny tany sy ny raharantany général René Delolon Urbain Lilisson androany nambarany fanamboarany fanjakana ny fomba fahazoagna tany ankehitriny fagnampagazavagna.
satria mijanony loatra ianao malagasy vao mahazo tany ka atao mihitsy zany zay hankamoramora ny fahazahoantsika any. Misy 2054 titres ny objectif eto hampanana ny dégo zany commune vitsivitsy 200 titres zany mizarantsika any opération Rodop 20 ariary ny mètre carré Ampanambehibe 5 ariary ny mètre carré Ambanivohitra mitovy ny vidin'ny biera raiky 1000 mètre carré. Zay zany raha tany 1 hectare dia 50 000